Zay raharam-pirenena zay hatrany dia namoaka ny heviny manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena fikambanana tanora saivonina izay mivondrona ao anatin'ny FTSV izay tarihindra Mamonjy Isaac toy jerentsika ary izay fanambarana izay. Sarotra ny isina fampirarahana eo amin'ny solombavambahoaka sy ny filoham-pirenena ny fikambanana tanora saivonina ny FTSV tarihan'Andriamatora Mamonjy Isaac. Tsy tonga ho azy ny fitorinana nataon'ny solombavambahoaka hoy izy fa noho ny fahitana ny tsy fanajana filoham-pirenena ny lalam-panondrenana. Mampalahelo tokoa aloha ny zavatra misy ankehitriny ary ny tenako dia miompim-peo amin'ny vahoaka malagasy maro anisa ary indrindra amin'ireo solombavambahoaka izay maro anisa nanao an'iny atao hoe décence ny filoham-pirenena iny nametraka an'iny karazana fitoriana iny. Miompim-peo amin'izy ireo satria nahoana alohan'ny tenenako le resaka hoe fandikana lalam-panorenana dia le tena hoe fandikana ny atao hoe toky izay nomena ny vahoaka malagasy satria maro nampanantenan'ny mpitondra fanjakana toy ny délestage izay manahirana tokoa ohatra ny anay Majunga any dia sahirana mihitsy 3 volana ny fotoana nomena efa oeritaona mahery ihany tsika tia mbola manahirana ny délestage ny sécurité sy ny sisa eo anatrehan'izany zavatra rehetrarehetra izany ka eo anatrehan'izany dia ho anahy personnellement zany ny zavatra teneniko dia hoe za dia manao antsoavo voalohany amin'ny filoham-pirenena Andriamatoa ery Rajaonarina Mampianina ny anahy dia tsotra hoe raha tena tia tanindrazana anao raha tena manana ny atao hoe fo patriote marina dia mieritreritra hoe angamba everiko fa fahendrena farany mety indrindra ny mametraka felana dia raha ohatra ka mbola vonona ny mieritreritra fa madio tanana dia napetraka ny fifampirarahana dia andao hiatrika any amin'ny fifidianana amin'ny resaka politika indray any ny adevitra napetraka alohan'ny vahoaka ny tsara. Mampahery ihany koa an'ireo olona reo mpitsara ao amin'ny ACC ny tenako hoe oka tena tsara marina ianareo ary jery ny tena rary ny sintsiny amin'ny zavatra voakanareo satria miankina amin'ny fiainam-pirenena iray manontolo ny zavatra misy amin'izao fotoana izao. Porofo tsy azo ivalozana ny momba ny tsy fanarahana lalam-panondrenana no nitorian'ny solombavambahoaka maro anisa ny filoham-pirenena. Ho sava ny fitsarana avy momba lalam-panondrenana nanday izany. Io ny fanontaniana napetraky ny FTSV tao anatin'ny fihaonana tamin'ny mpanao gazety ny tantarahan'ny filohany Mamonjy Isaac.